Miderany Jehovah fa tsara izy fa mandrakizay ny famindram-pony. Aoka nao izany izay navotany Jehovah dia izay navotany ho afaka amin'ny tanany fahavalo. Anomboantsika ny fiarahana amin'ity sabata ity dia andeha ataontsika ny hira fa 7:30. Hira fa 7:30. Isautranao riray no voazinao indray ny andony maraina mampamelona ny saina tokinay zao ity zao fa ianao dia tsy mandao Tikatao ni ankalazanao fampalumenao ni eri kakatsia saireri ni anjeli irakao indraku alefanao tantano tumpuo zanakawani ituri famonjena amandeya tsivena famanao ni asanao izay panumpunao fimbinu izay anilahachizay nitavanao rirainay nuaukai alua tiatuki izay fayanao nuamina andeha ary isika hiaraka hanondrika ny lohantsika ka hivavaka indray. Ray malalo amidera sy mankalaza ny anaranao indray izay amin'ity sabata mahafinaritra ity mangataka ny fitahinao sy ny fanehoanao ny voninahitro amin'izany sabata izany mamelany elokay anefa fa mpanota tsy mendrika izahay dia apetraka ao ampelantananao ny fotoana rehetra. Dia faly miarabantsika tsirairay avy indray zany tratra ity sabata mahafinaritra ity ho feno fitahiana sy fahasoavan'Andriamanitra ny tokatrano tsirairay. Andeha omentsika indray ny mpanao ny tatreran-tany ny fotoana. Miditra anaty fiarahamonina zahay mba ahafantarina hoe inona no ilain'izy ireo. Ahafahana miara-miasa amin'izy ireo ihany koa manontany ny heviny sy izay mba hieritreritra izy ireo. Izany dia mba ahafahana mahatanteraka izay zavatra mba handrasany sy tadiaviny. Tena tiako tokoa izany hoe miasa ho an'i Jesosy izany. Hitako ary ny anarako ny fanoran-tenan'i Jesosy izay nanaiko ny fatao antsika sy nanome antsika ny fahasoavany. Ka izany indrindra no nahatapa-kevitra ho lasa mpamakilay mba ho tonga mpiasa ho azy. Tsy mbola vita ny asa eto, tsy tena mbola voatoro tsara ny afatry ny anjely telo. Ka izany no nahatonga onona sy asa teto. Rehefa nahita hoe inona tokoa moa ilay tanàna ity, izany dia mba ahafahako mifangaro bebe kokoa amin'ny mponina sy mahafantatra azy ireo. Nasaina hiara-misakafo aminay izy ireo dia nanangona namana izahay. Rehefa nahita ny asa vita ny olona dia nankasitrahana izany. Dia mba hanohana sy hiaraka aminay koa izy ireo. Tapa-kevitra ary izahay fa hiasa ho an'izy ireo. Ary ankehitriny dia efa miara-mivory izahay.
ity no centre d'influence. Efa ela no mba nanrinayana anazy ka nangatany avavaka tamin'Andriamanitra hoe omeo toerana izahay ary dia nomeny anay ity trano ity. Tonga eto ny olona avy any amin'ny tanàna misy azy avy mba hianatra sy handray. Mandray fampianarana fototra momba fivavahana. Tena toerana atao hitarihana olona tokoa ity toerana ity. Olona izay mipetraka tsy dia lavitra ny tanàn-dehibe. Rehefa manao ny asa izahay dia tena ataonay ho an'ny tompo izany fa tsy hoe noho ny volana ny zavatra hafa. Hitan'ny olona ny fitiavana sy ny fatokian'i Jesosy. Koa izany no mahasarika azy ireo akaty amin'ity toerana ity. Tian'izy ireo koa ny fampianarana. Mahakasika amin'ny fon'olona maro izany kanefa fantatro fa tsy izaho na ny asako na ny heriko fa samy fanamasina. Andriamanitra no miasa eo aloha sy aoriana. Mavitrika tokoa ary mahatsiaro sambatra. Tetsotra an'Andriamanitra satria izy mitantana isan'andro. Mialohan'ny anarahantsika ny lesona isan-tsokajiny anombohanao amin'ny zazamin'ombo dia andeha isika naraka ny hirany Jacqueline mitondra ny lohateny hoe mitenena. Enisautranao Jesu malalo chachizao futona mamizao yanaranai atungutao izai pianachao kuambitenenale Jesu malalo izai ainuchalanao kairote nyadamina itwetsapetsaka wampunaya kuambitenenale Jesu malalo izahai ainuchalana kairote nyadamina itwetsapetsaka wampunaya irote nyadamina itwetsapetsaka wampunaya. Tonga eo amin'ny fotoanany zaza minondray tsika sao. Efa mamarana lesona angetsika androany dia efa hay tsara zao ny tsenjery efa hay tsara ny lesona rehetrarehetra fa efa mamarana fa zao alohan'ny anomboantsika ny lesona mipetraka tsara daholo eo amin'ny dada sy ny indray aloha angana le ondrikely an' Jesosy ireo angana petraka tsara eo ambony fehan'ny dada sy neny fa iain'ny lesona ndraytsika zao andalo atsika ifampiarahaba ary akory rendray ny iratsika androany. Akory rendray miaraka manao miaraka mira mafy be mihitsy isa roa telo. Akory re akory anao akory re akory anao arabaso fanifankaty akory re akory anao. Salama daholo zazakely. Endry tsara daholo ary fa amarana lesontsika dia efa mamerina fotsiny tsika zao efa mamerina sisa. Lesona fahafiry moa tsika miara mamerina isa roa telo. Lesona faharoa ilay mpiandry tsara tsy anjery avy iara-mifaly amiko fa efa hitako ilay ondry very. Averina farany ary lesona faharoa ilay mpiandry tsara tsy anjery avy iara-mifaly amiko
fa efa hitako ilay ondry very. Firy moa nisan'le ondry nisaintsika tamin'iny rakizy? Firy moa nisan'le ondry? 100 pedapesany 100 zany a. De isaina foana ny ondry fa sao de very de feno 100. Fa nisy anisa moa le naditra rakizy. I bolokely, nakaiza moa bolokely? Nandeha izy a, nandeha tany lavitra be tany izy. De raha vao mandeha any lavitra be any a, indraindray moa maninona moa? Latsaka any anaty lavaka. De indraindray koa moa maninona moa rakizy raha vao mandeha lavitra? Inona io? Biby be biby masika be io de hoan'io biby masika io a raha vao mandeha lavitra de bolokely nandeha lavitra be a saika lan'io biby masika be io a i bolokely fa asorintsika any aloha iny biby masika iny fa ireo ondry ireo ihany ny ataontsika eo de nandeha bolokely de nitadaviny bolokely sao de ny anaty lavaka. Rehefa ny anaty lavaka tsy tao bolokely fa rehefa elaela de nitadavina nakaiza ary bolokely. Naneny bolokely de hita izy rakizy. No tadiavina, no karoana, nantsona bolokely eo. Hita ihany bolokely. Rehefa hitan'le mpiandry bolokely de nataon'inona moa? Nataon'inona no trotrony? De nataon'inona koa? De safosafony. De nositrany le maratra de napatoriny. Iza moa zay mpiandry tsara be, tsara fanahy be zay rakizy? I Jesosy zay. Tsara fanahy Jesosy eo. Tsy avelany very ny ondry kely eo. Tadaviny foana eo. Tsy avelany hoan'ny le biby masika iny eo. Tsy avelany hoan'iny fa asoriny lavitra be any a iny biby masika be iny. Fa tezainy tsara, karakarainy tsara, asiany fanafody raha marary a, safosafony a, de entiny makany an-tranony. Andaontsika hisaotra an'le mpiandry tsara re hisaotran' Jesosy tika. Ao miara-miteny misaotran' Jesosy daholo fa mpiandry tsara ho antsika Jesosy. Isa 2 telo misaotra Jesosy fa mpiandry tsara ianao. Tsika koa rakizy a, afaka miandry ny namantsika, afaka mikarakara ny namantsika, afaka misafosafo ny namantsika, afaka manambitamby ny namantsika, de mamafa ny ranomasony namantsika raha vao mitomany izy. Manomboka androany zany ny zaza amin'ony rehetrarehetra mahay mikarakara ny namany a tahaka an' Jesosy, mahay manafosafo ny namany a, manafosafo ny namany a tahaka an' Jesosy, mahay mamafa ny ranomasony namany a tahaka an' Jesosy, de mahay mampatory namany a tahaka an' Jesosy. Zay lesitsika tamin'ity volany ity. Ndao ataontsika indray le hira ondriniza. Isa 2 telo mira mafy be. Ondriniza moa ianao, ondriny Jesosy. Ondriniza moa ianao, ondriny Jesosy. Trotro ny safony ampatoriniko, trotro ny safony patoriniko. De mirary ny ankizy rehetrarehetra ho tia namana, mikarakara namany a, manafosafo namany a, tsy mamonomono namany a tahaka ny nataon'i Jesosy. Andehantsika hifanao veloma de amin'ny heriny indray tsika mianatra lesona vaovao. Lesona zazabody zao. Petraka tsara daholo ny zazabody fa mihaino lesona. Faly miarabantsika rakizy trasy ty sabaty. Lesona fafolo indray tsika zao. Ina lohateny lesitsika? Ny krismasy voalohany. Ny krismasy voalohany. Miaraka mamerina tsenjery mafy be daholo tsika fa efa mahay daholo Izarana ny Andriamanitra no ny fanomezany. Averin'Andriamanitra mandeha. Izarana ny Andriamanitra no ny fanomezany. Nareo ve rakizy efa nandeha tongotra lavitra be na nandeha tomobila fa lavitra be fotsiny le toerana? Tamin'ny fotoan'andron'ny Josefa sy Maria rakizy de zany ny zavatra nitranga. Tsy maintsy nandeha lavitra be zareo satria namoaka didy ny mpanjakan'ny Roma hoe mila isaina ny vahoaka.
kanefa ny toerana nisany Josefa sy Maria lavitra ny toerana izay tokony anisainany zareo any Betlehema. Toerana be olona be zany Betlehema zany be olona famezipezy be mihitsiny tany amin'izany Betlehema zany. Rehefa nandery zareo teny an-dalana de visaka be ary mety nona, mety te atory de nefany le fotoana anisana olona tsy maintsy vonjeny zareo de tsy maintsy mandery zareo. Rehefa tonga tany toerana de tena be olona be na ny trano toerana zareo arany de tsisy. Lasa aloha zareo mandodona amina hotely anankiray. Dio mba sao de misy toerana afaka hipetrahanay ato. De ozy izy le tompon'le hotely hoe tena efa feno daholo ary natao aminaiko. Andana aloha mandodona atsy fa sao de mbola misy any de lasa ndray zareo de teteziny zareo daholo le hotely kanefa tsy nisy mihitsiny. Tompona hotely anankiray rakizy no nahitany Maria hoe bevoka de nalahelo anazy. De ozy izy tamin'ny Maria hoe misy toerana anankiray zay any ao fa fiompiana biby mety aminareo ve? De Maria ozy izy Maria sanky efa visaka tsy manina fa alao andeha any ary zay De lasa izy de namboarimboariny Josefa tsara tarehy le toerana atorizany zareo. Le bozaka sy mololo namboarimboariny de nasiany lamba teo amboniny. Rehefa narary be Maria rakizy de nanininy teraka tao Jesosy. Lay fanomezan'Andriamanitra i Jesosy zanak'Andriamanitra teraka tao amin'io tranomby io. Lay tena tian'Andriamanitra no teraka tao. Nahafaly olona rakizy nahafaly olona sasatsasany no fahaterahany zany Jesosy zany. Ilay fanomezana lehibe indrindra izay nomen'Andriamanitra atsika no nisy an Jesosy no nahaterahany Jesosy azafady. Rehefa teraky Jesosy de nisy magy, nisy mpiandrondry tonga tao nanatra fanomezana ho an'i Jesosy ihany koa izy ireo satria ozy izy ireo hoe ilay mpamonjy no teraka ho atsika. Ilay fanomezana avy tamin'Andriamanitra. Faly ireo mpiandrondry, faly ireo magy nanatitra fanomezana ho an'i Jesosy tao. Ny fahaterahan'i Jesosy rakizy no ankalazana amin'ny andron'ny Krismasy. Ny Krismasy de manana fanomezana amin'io Krismasy io. Fa ny tsika ny fanomezana lehibe indrindra ho atsika rehefa Krismasy de la nanomezan'Andriamanitra an Jesosy ho mpamonjy antsika. Izany no isaorantsika anazy mandrakariva hoe misaotra Andriamanitra satria nomenao anay Jesosy ilay fanomezana sy mpamonjy anay amin'izao zavatra misy anay izao. Tokony isaotra mandrakariva an'Andriamanitra isika no io fanomezana io. Mankasitraka anazy isika amin'ny zavatra rehetra izay ataony. Izay indray lesitsika nandritra ny herinandro iny ary maniry zany fa anana fisaorana amin'Andriamanitra foana isika ninona zavatra mitranga amintsika satria efa nomeny ilay fanomezana lehibe indrindra isika ho famonjena antsika de izy zany de i Jesosy. Amen. Salama daholo rankizy io. Inona vaovao sy maresaka? Mino fa samy manana olazaina daholo isika ny amin'izany. Fa ny vaovao mahafaly izay ampitainy lohahevitra fafolo tamintsika no andeha raha tsika mamerina amin'izao sabata mahafinaritra izao. Izay manao hoe anjely mpitondra hafatra. Ahoana tsara hoe anjely mpitondra hafatra. Ny andalan-teny fitadidy dia ao amin'ny Lioka toko faharoa andininy fahafolo. Lioka toko faharoa andininy fahafolo. Mino fa samy mahay daholo isika rehetra izay manao hoe asa matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo ao. De fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra. Andeha hoe averintsika asa matahotra fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo ao.
dia fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra. Lioka toko 2:10. Indray andro tokoa rakizy dia nanana vaovao mafalo antsika olombelona ny anjely. Kakazendana ihany aloha izy ireo raha nahita antsika, satria isika dia toa variana ary toa tsy nalalana inona na inona akory momba izany. Kanefa Andriamanitra tamin'ity indray mitoraka ity dia nanatanteraka ny teny fikasany, anolotra ilay fanomezana lehibe ho famonjena antsika, dia tsy inona izany fa i Jesosy ilay Mesia dia teraka tao Betlahema. Ary izany afatra izany tokoa no nentin'ilay anjely dia ny anjely Gabriel tamin'ireto mpiandriondry raha tany etsaha izy. Rehefa nahita izany ny mpiandriondry dia natahotra, kanefa tony ihany izy ireo avy eo, satria hozy izy ny anjely Gabriel hoe aza matahotra ry mpiandriondry fa indro ilaza teny somafaly aminareo aho. Dia inona ilay teny somafaly ho an'ny olona rehetra? Dia tsy inona izany fa Jesosy ilay Mesia no teraka ao Betlahema. Avy eo rehefa avy nresaka izany ny anjely Gabriel dia indro fa nisy anjely marobe tonga avy any an-danitra na mirapiratra nanao hira fiderana ho fisaorana an'Andriamanitra noho izany fanehoam-pitiavana lehibe nataon'Andriamanitra izany. Tsapanao ve rakizy fa tena tiantsika tokoa Andriamanitra? Ary manana afatra dia afatry ny famonjena ho antsika hatrany izy na dia izao ankehitriny izao azy. Dia ireo vaovao mafaly rehetra izay voalaza amin'ny Baiboly. Raha eny ary fa tsapanao fa tianao Andriamanitra dia inona no tokony ataontsika? Tokony azoto hira fiderana tahaka an'ireto anjely ireto isika. Ary raha dieny izao itsika no mazoto tsy manatahotra anao hira fiderana dia indray andro any dia hiara hira amin'ny anjely any an-danitra. Ka tazony mafy ary fa manatanteraka ny fikasany Andriamanitra ary maneho ny fitiavany mandrakariva, mampita afatry ny famonjena ho antsika andehantsika hideran'Andriamanitra ny amin'izany. Jesosy any ampitombo ny talentanao, na dia mbola zaza azy ianao ka azoty hira fiderana ho voninahitr'Andriamanitra. Dia izay indray ny androany mirary ny soa indrindra ho an'ny ankizy rehetra, ny namanao Janine. Velomo! Miaraba antsika tanora zandry indray ary lesina fafolo ihany koa isika. Tadidy ve lohateny sy ny tsy anjery izay efa naverimberina nandritra ny herinandro. Mahay daholy, andao hiaraka ary. Lesina fafolo tsy misy toerana intsony hoe tsy anjery ary. Tadidinareo ve? Ao amin'ny Galatiana 4:4-5. Andao hiaraka ary. Fa rehefa tonga ny fotoanandro dia ny rahan'Andriamanitra ny zanany, nateraka ny vehivavy, nateraka tao ambany lalàna, hanavotana izay ambany lalàna mba handraisantsika ny fananganananaka. Nahay daholy? Ay, mafinaritra izany. Aleo ho fitiantsika raha ny lesona nandritry ny herinandro. Raha hiverina kely tany am-piandohana isika dia namboarin'Andriamanitra ho tsara indrindra ny zanak'olombelona. Nataony tonga lafatra tokoa ary nataony afaka misafidy izay tiany atao na hanao ny tsara na hanao ny ratsy ihany koa. Indrisy anefa fa ny nanaraka n'ilay fahavalo no safidiny reto zanak'olombelona hany ka tafiditra amin'ny fahotana, lasa simba izao tolo izao, tafasaraka tamin'Andriamanitra ilay ray mpamorona sy tiantsika ny zanak'olombelona. Nanao drafitra ary Andriamanitra, izy mpahary mihitsy no nandeha hidy nandeha hamonjy ny zanak'olombelona, hanolotra ny tenany ilay zanak'Andriamanitra mba hanavotana indray ny olombelona ary hamerenana antsika indray ho anisan'ny ankohonan'Andriamanitra. Rehefa tanteraka tokoa izany teny fikasana izany na faminaniana ihany koa, satria
voalaza tao amin'ny baiboly tany amin'ny testamenta taloha tany amin'ny Isaia toko 7:7 ny hoe ho avy izany mpamonjy izany. Eny fa na dia mbola tamin'ilay voalohany voananota ara ny olombelona dia efa nisy faminaniana napetraka Andriamanitra sahady hoe ho ateraky ny vehivavy, hifandrafy ny vehivavy sy ny mena rano. Dia tanteraka tokoa izany ao amin'ny Matio toko 1:7-7 tonga teto tany Jesosy nateraky Maria ilay tovovavy tia an'Andriamanitra. Rehefa tonga teto nefany dia voatery nitady toerana i Maria sy Josefa mba hahafahany miteraka an'ilay zanak'Andriamanitra. Tsy nahita satria feno avokoa ny fitoeram-bahiny rehetra, any ka tany amin'ny toerana tsotra sy tranomby no afaka naterahan'ilay zanak'Andriamanitra. Voatery nipetraka tany amin'ny toerany faran'izay tsotra i Jesosy mba hahafahany miara mitoetra amintsika indray. Indraindray koa ry tanora namako dia ny fiainantsika ataontsika feno zavatra be loatra, feno zavatra tsy dia mahasoa loatra, misafidy zavatra tsy dia tsara loatra isika ka tsy manana toerana tsony ho an'i Jesosy ao am-pontsika ao. Aza dino fa raha tanteraka ilay faminaniana taloha tamin'ny ahatongavan'i Jesosy voalohany dia tsy maintsy ho tanteraka ihany koa ilay faminaniana mbola ho avy ilay hiaviany fanondroany. Dia mipetraka amintsika amin'ny fanontaniana, misy toerana ve ametrahantsika an'i Jesosy ao am-pontsika ao? Ampafiriny amin'ny toerana ao anatintsika ao no ametrahantsika an'i Jesosy mba ahafahantsika mandray azy indray rehefa tonga izy. Ny lesona nianarantsika tamin'ity herinandro ity izany dia manampy antsika mba hanokatra ny fontsika hitoeran'i Jesosy ao am-pontsika. Manampy antsika hanapa-kevitra mba handray azy bebe kokoa ao anatin'ny fiainantsika ao, ary amin'ny lafiny rehetra dia andeha hanapa-kevitra isika mba hampisy toerana betsaka ny momba an'i Jesosy sy homanantsika amin'ilay fiaviany fanondroany indray. Izay indray ary ny lesintsika tamin'ny herinandro iny dia mirary ny fitahiana ho antsika tanora zandriny rehetra dia aza dino ihany mianatra lesona isan'andro mirary soa ary ao. Miaraba ny mantoanto rehetra indray natratra ity sabata ity. Iaramerina lesona 10 isika amin'ity anio ity izay mitondra lohateny hoe mitandrina tsara rehefa miteny. Ny tsenjery dia hitantsika atao amin'ny obolana toko 7:7-7 izay manao toy izao: izay mahafimbava no manampahalalana ary izay mahatsindry fo no manantsaina. Araka ny mahazatra antsika dia misy tantara kely mandrakariva izay isotomantsika lesona. Tantarana fianakaviana iray izay nifindra teo amin'ny toerana iray. Teo am-pandaminana ny trano izay toeran'izy ireo dia iny nisy mpifanolo-bodirindrina iray izay vinitra dia vinitra ny endriny ary nilaza fa hoe kapao io azo eo tokotany io. Dia nifandinika teo izy mivady ary niteny ilay raim-pianakaviana izay vahiny teto amin'ny toerana nilaza hoe tompokolao ao anatin'ny faritry ny tanànanay anie ilay azo kanefa raha tianay aloha dia ho tazomina io azo io, kanefa noho ny mampifanolo-bodirindrina anay aminao dia tsy maninona fa aleo aloha izay apirina ny tanàna aminay dia rehefa vita ny fampirimana izay ataonay dia tsy maninona fa esorintsika io azo io. Ilay teny hoe fampihavanana dia nampisinda ny fahatezerana tao am-pony ity mpifanolo-bodirindrina ity, ary rehefa avy eo dia somary kendakenda izy ny teny hoe tsy dia hoe ratsy akory ange ary rehefa dinihana anie dia tsy maninona loatra io azo io, aleo andrasana. Dia ho iteo ilay lehilahy izay tena tezitra dia tezitra teo dia nanjary mpifanolo-bodirindrina nafinahitra taty aoriana. Tsy ny inona akory fa noho n'ilay voalazany obolana toko 10:7 izay manao hoe ny famaliana mora dia mampianana ny fahatezerana mafy fa ny teny marary mahatonga fahazosorana. Ry mantoanto namana, ny fahanginana tokoa dia misy hery mahagaga. Araka ny obolana malagasy dia manao hoe izay mangina volamena.
ny fahatezerana rehefa atrehana amin'ny fanginana dia afaka vetivety ary aoka ny kristianina samy ameny lelany ary anapa-kevitra tsy hanao teny masika sy feno kitakita rehefa mahafeny lelana izy dia afaka ny azo fandresena eo amin'ny fitsapana rehetra izay lalovany aty aoriana mahafinaritra izany eo amin'ny fiainantsika dia tsy maintsy mifandray amin'ny hafa isika ary maro ny tokosy andininy ao amin'ny baiboly izay manantitrantitra ny hery ao anatin'ny teny hanova fiainana na ao amin'ny tsara izany na ao amin'ny ratsy fa ity tokosy andininy izay hitantsika tamin'ity herinandro ity dia anisan'ny nahafinaritra ao amin'ny abolana toko 7:10 fa azafady abolana toko 7:7 izay manao hoe ny teny maro tsy ilaozan'ny ota fa izay mahatana ny molony no endry mety hoe tia miresaka ianao kanefa nitadidio ity tantara iray ao amin'ny soratra masina ity tsy inona izany fa ny tantarany mpanjaka vavy Estera mino aho fa hainao izany tantara izany fa iny mpanjaka vavy Estera rehefa nifidy niseho eo anatrehan'ny mpanjaka hiresaka ny mpanjaka dia inona ny nataony nifady hanina izy nandritra ny 3 andro nangataka ny fanampian'Andriamanitra izy mba hahafahany milaza zavatra eo anatrehan'ny mpanjaka isika ihany koa ro mantoanto dia izao ny havatra ho antsika sarotra ny fahaizana mandanjalanja ny teny avoaka ny vava hoe roviana ny tokony hiteny dia rehefa tokony hiteny koa nefany dia hoe inona ny zavatra tokony ho teneninao misy lanja ny ve ny zavatra ho teneninao fa tsy hoe miteny foana miteny fotsiny dia miteny fotsiny dia tsy fantatra izay tena hevitra tokony ho tenenina mahafinaritra ilay tsenjery andengy verenantsika izay mahafimbava no manam-pahalalana ary izay matsindry fo no manan-tsaina maniry ny mantoanto rehetra hanao fanandramana amin'ny herinandro vaovao ity indray ny amin'ny teny izay avoaka ny vavanao mba ho teny hitondra hery hitondra fampahirezana ho an'ny hafa ny teny avoaka ny vavanao fa tsy sanatry hitondra ratrapoa na hitondra fangiry firiana ho an'ny hafa izay miaino anao dia arak'ilay lohateny lesona hoe mitandrina tsara rehefa miteny mivavaka ho anao mba aizanao hitandrina tsara rehefa amoaka teny eo amin'ny vavanao ianao dia mirary soa ny mantoanto rehetra indray hiaraka anao fanandramana miaraka amin'i Jesosy isika ka tsy teniteny foana fa hitandrina tsara rehefa miteny mankasitraka dia ho amin'ny manaraka indray endrika falifaly mandraika ariva no iarabanantsika rehetra ary iarabana ny zatovo namana ihany koa lohahevitra anankiray mafonja isytonana lesona no nydiniana tamin'ny herinandro iny manao hoe mbola nona hatrany rehefa mijery izany lohateny izany sika dia ohatrany hoe tena ho antsika mihitsy ity lohahevitra ity satria raha misy ny nona mandraika ariva dia ny zatovo ohatrany tsy mety voky mihitsy sika fa andeha sitona lesona hoe inona ny tena mahanona atsika dia andeha hiaraka amerina ny fiara-mianatra ny ten'Andriamanitra isika ka hodiniantsika voalohany ary indrindra ovakitsika ny andinin'ny fototra ao amin'ny mitoko favalo andinin'ny favalo manao hoe dia novakiana mazava ny teny tao amin'ny boky ny lalàn'Andriamanitra sady no azavainy tsara ny heviny ka dia azony olona tsara ny teny novakiana dia novakiany mazava ny teny tao amin'ny boky ny lalàn'Andriamanitra sady no azavainy tsara ny heviny ka dia azony olona tsara ny teny novakiana izay indray no zavatra nitranga zany tamin'ity tantara izay iarahana amin'ny boky ny Nehemia ity sy Nehemia ihany koa dia andeha hisitona lesona avy hatrany isika ary voalohany indrindra amin'izany dia tsara ho fantatsika hoe tamin'ny fotoan'androny dia ny fanambady sy ny fangaroaro tamin'ny hafa firenena ny Joda ary efa ny fangaroaro tamin'ny hafa firenena izy ireo na ny tenin'izy ireo raha tsy tena hainy tsy voafehany ary indrindra ny lalàn'Andriamanitra manomboka ohatrany tsy tadidina izy ireo
ary izany indrindra no natonga nyity fandaram-potoana eto ity zay no tanterahana tamin'ny andro nemy tsy maintsy nyverenana novakiana tamin'izy ireo ny lalàn'andriamanitra de mahagaga fa izy io de nyvakiana vomaraina be ary efa any amin'ny mitataovovonana any a vao nijanona ny famakina ny teny tsy fantatry hoe afiry amintsika zatovo no efa nieny vaky teny lava be hoe manomboka vomaraina zahay a de niainy ny vaky teny fanambarana ny lalàna na ny tenin'andriamanitra ary tsy vity zany a raha tsy efa mitataovovonana zany hoe ny midi hoy isika zavatra nafinatra nefa de ity ireo zanak'Israely a rehefa nivakiana maraina mandra-pahatonga ny atoandro ny tenin'andriamanitra de nampandro ny sofiny iain'ny bokyny lalàna izy ireo zany hoe tsy mona aminaina mihitsy fa de nampandro sofina de niaino manomboka vomaraina am folo am raiky ambe folo hatramin'ny tataovovonana de niaino ny tenin'andriamanitra izy amintsika zatovo no mbola manana faharetana toy izany miaino ny tenin'andriamanitra matetika rehefa miaino ny tenin'andriamanitra azy isika ohatra mijery famataranandro mandrakariva hoe amfiry zao ohatra ny lava izany a zay zany lesona anakireo ostontsika ary ny lesona faharoa de zao hoe manandrama mampandro sofina zany hoe tena manongila tsofina tena miaino fa rehefa tena mampandro sofina ianao ka miaino ny tenin'andriamanitra de tsy hitahitanao akory hoe ay ve fa atoandro ny andro e maniry ah mba vita fanandramana toy izany a ny zatovo namana rehetra satria ny fivavahana kristiana de fanandramana tsara andramantsika zany de ny tena mampihetsi-po de izao rehefa nivakiana ilay tenin'andriamanitra tsy nasiana diso mihitsy rehefa vita famakina ny tenin'andriamanitra sy ilay lalàn'andriamanitra de nitomany ny olona nitomany tsy laitrapanginina tsy fantatry hoe taiza hoaiza teo amin'ny tantaran'ny fiainanao koa no nandreny tenin'andriamanitra sy ny lalàn'andriamanitra de iny ianao fa nitomany ka ny teny hoe hay ve zany mihitsy le lalàn'andriamanitra hay ve zany le tenin'andriamanitra de nitomany fa izany koa ny zavatra nitranga manaraka tito ary de nampanginina izy ireo de ohatrany hoe nampahirezina mihitsy de aza misy mitomany oka zay aza mitomany tsony fa misy tro de misakafoana de mifalia avokatry ny tenin'andriamanitra iny zany koa dia lesona ho an'ny zatovo ary ny amarana antsika sady moa de le hoe de novakiana mazava ny teny tao amin'ny boky ary no azavaina tsara ny heviny rehefa mamaky teny isika de manasantsika ihany koa hanao fanandramana tena vakio tsara vakio mazava tsara fa ny olona atsika zatovo koa ankehitriny de zao rehefa mamaky teny de diso ny akamaroan'ny teny vakitsika eny fa na de teny gasy azy de diso tsy haitsika mamaky ny teny gasy any ka rehefa mamaky teny ny zatovo de mahatsy te eno satria tsy tsara ny famakiny azy ary manasa ny zatovo mba hanao fanandramana ekena hoe mianatra ianao de mamaky lesona sy ny sisa fa ny fianarana nisan'ny tsara tokony ho anaovanao fanandramana de zao raha tena te hay teny malagasy ianao vakio ny baiboly de vakio tsara vakio miadana vakio mafy de ahay mamaky teny malagasy ianao tsy misy diso ary efa mba voatondro ianao mamaky teny indrindra fa tenin'andriamanitra de aza atao misy diso fa tena tsy tokony isy diso ny teny zay vakina ary aza mizatra manao an'lay fanafoizanteny reny satria vokatry ny fanafoizanteny amin'ireo karazana facebook maro samihafa mahatonga atsika lasa tsy mahay mamaky teny intsony de mila anaovantsika fiaingana vaovao zany zavatra rehetra resahany zany zay ny lesontsika ry zatovo namana ny lohateny moa de hoe mbola nonatrany itsika zatovo lay tsy mety voky maniry ah mba ho nonatrany tokoa ianao fa saingany tenin'andriamanitra ny tena mahanonanao ka satrinao iaino mandrakariva ny tenin'andriamanitra sy ny lalàn'andriamanitra toy izay raha fitina amintsika foy a ny famitinina ny leson'ny zatovo tamin'ity herinandro ity ary de manome fotoanantsika indray ny mpanompontsika fifaliana lay franco ho amin'ny manaraka mandrapiresaka arsia
mialohan'ny dirantsika indray a ny leson'ny tanora zokony sy ny lesony lehibe a dia andeha isika hiaraka anao ny hira fa enina amin'ny valopolo amin'ny zato hira fa enina amin'ny valopolo amin'ny zato Zero mazava eo andalauteny ny teninao iray andanitra ny talikany diny olombeny ho ao antany mafinaritra sitrako indrindra ny amakizany anarakany toroheviny ampilikioa ny fahazavany sy anambary zao ny heliny fandrika maro no mivelatreny andalana izay dia avekio nefa matoky findroreny teny dia mitsilo ny finoako sitrako indrindra ny amakizany anarakany toroheviny ampilikioa ny fahazavany sy anambary zao ny heliny faly miarabanao tanora zokindraitra ary zao sabata maraina zao ny fitahina izay efa nomen'Andriamanitra no maniny ho amin'ity androantiany mba tsy diso anjara amin'izany any ianao ny lohahevitra fahafolo tokoa zao efa nanomanan'Andriamanitra fitahina manokana ho azy manao zao dia ilay mitondra ny lohateny manao hoe ny fampianarany fitoerana masina voasaiko ary ianao andeha ara-mamerina sy mamintiny ary atongitsika amin'ny famerenana tsy anjery samy ary mamerina ny azy zay ve eny ary ny fampianarany fitoerana masina inavy reny ho efa niraisinao ka nampiarinao hatreto ry tanora zokiny namako hoe ity lohahevitra ity zay sady fampianarany baiboly no fototra iorenany teolojin'ny fiangonana ary iray amin'ireo fototra iorenany fanabeazana antsika izy ity koa zay fahamarinana ara-baiboly dia manasongadina ny atsara ny fifandraisan'Andriamanitra amintsika olony ary amin'ny fomba miavaka indrindra ny fitoerana masina tokoa ry tanora zokiny dia ilay efa ela ilay efa talohany drafim-panavotana aza ny nanorenana azy ary ilay toerana natokana ankalazana an'Andriamanitra dia ilay pahary antsika izany ny andalatsoratra masina fototra moa izay hitantsika dia izay tao amin'ny Exodosy 5:20 andininy voalohany ka hatramin'ny 7 izay miresaka ny amin'ny andidian'Andriamanitra ny Mosesy ny amin'ny anaovana ny tabernakely sy ny fanaka momba azy ary ao amin'ny Exodosy 5:20 dia zao ny voalaza hoe ary asaovy manao fitoerana masina ho ahy izy dia onony eo aminy aho dia onony eo aminy aho Andriamanitra zay nanomeny baiko dia ho finanany zany ry tanora zokiny namako ilay fitoerana masina izay asainy aorina dia finanana izay sady kanto no tsara endrika fa indrindra naorina ho amin'ny tanjona manokana ao amin'ny andininy 7 indray ao amin'ny Exodosy 5:20 teo ihany dia manao hoe arak'izay asehoko aminao dia ny endriky ny tabernakely sy ny endriky ny fanaka rehetra momba azy dia arak'izany no anaovanao azy manokana mihitsy izany ity fitoerana masina ho finanan'Andriamanitra ity ry namako satria ny olona no nasainy anao azy ary asaovy hoy izy tamin'i Mosesy avy eo dia nilazany fa hoe asehoko izany hoe te hiara-iasa amintsika olona mihitsy izany Andriamanitra te hafantatra ny fanirian'ny fontsika izy dia asehoko hoy izy avy amin'Andriamanitra mihitsy izany ny hevitra ary tsy hoe mahafantatra fotsiny ny fanirian'ny fontsika Andriamanitra fa miasa mafy kokoa ary izy noho isika
mba hombiazantsika dia izay le hoe aseho koa izy ary efa misy rafitra napetrany mahakasika an'izany fitoerana masina sainy aorina izany dia hoy izy hoe araka ny endriky ny fitoerana masina tena izy any an-danitra ka sady tandindina no endrika no dika mitovy amin'ny tena izy izanyilay fitoerana masina no sady bokin-desona ho an'ny fanabeazana ankehitriny ihany koa ary izany no fahendren'Andriamanitra izay hitantsika tao anatin'iny lesona iny. Izay ny amin'ilay hoe fitoerana masina izay nasain'Andriamanitra naorin'ireo olona taloha izay nitarihan'ny Mosesy ireo fa ankehitriny kory namako dia mbola miantso anao amin'ny anaovana fitoerana masina ka hoe honena ny Andriamanitra dia ilay fitoerana masina izay tsy natao tanana izany dia tsy inona izany fa ny tenako sy ny tenanao izay tempolony fany masina ho fitoerana masin'Andriamanitra dia ho endrika ilay tena izy ihany koa dia ilay tena izy any an-danitra fa tahaka ny tamin'izany fotoana izany ihany dia tao amin'ny sahedena ohatra tany am-piandohana Andriamanitra dia nonona tao amin'ny fitoerana masina tao amin'io saha io fa hitantsika ary tanora sokony hoe hita avy amin'izany ary fa mitovy ny fitoerana masina sy ny sabata ary izay indrindra ny fanabeazana hitehirizan'Andriamanitra asy ianao fa satria samy manambara ny famoronana avokoa anena ny sabata na ny fitoerana masina dia izay ampatsiahy asy ianao ny amin'ilay ray izay namorona antsika ampitiavana. Ahitantsika tokoa izany ny toetran'Andriamanitra izay lazain'ny Exodosy 4:3-9 fa Jehova Andriamanitra mamindra fosiny antra mahari-po sady be famindrapo sy fahamarinana ka ao amin'ny fitoerana masina izay honenany dia hifandraisany amintsika olona dia ao no ahitantsika ny drafiny dia ny momba ny famelan-keloka sy ny momba ny hofananantsika hery amin'ny lalany dia izy izay mpamonjy ka ahafahago sy ahafahanao manana fiainam-pakatoavana izay mitondra ho amin'izay tena fiainana ka rehefa vonona izany sasenao mba hanome endrika kanto ny fitoerana masin'Andriamanitra dia omeny fanahan'Andriamanitra dia fahendrena sy fahiran-tantsaina fahalalana ny amin'ny taozavatra samy hafa mba hanaovana izay rehetra efa nandidiko anao hoy ny Exodosy 4:5-9 dia mba hanao izay andidian'Andriamanitra dia ny sitrapony koa izany sasenao. Ry tanora sokony namako ny faniriana dia ny ahatsapako sy ny atsapahanao fa amintsika Andriamanitra moninao amin'ny tenantsika izay fitoerana masina naorina ho azy Andriamanitra ary ny tanjona dia ny hitodian'ny fijeriko sy ny fijerinao dia isika izay olon'Andriamanitra amin'ny Jesosy ilay zanak'ondrin'Andriamanitra izay manaisitra ny fahotana izao tontolo izao. Kristy tokoa ilay nametraka amin'ny tenany teo amin'ny toerantsika ilay tonga tahaka antsika misy tamin'ny alalan'ilay sorona nataony mba hahatonga asaina ho tahaka azy koa amin'ny alalan'ny fanoloran-tenantsika. Ry namako mitahaka ny fanoloran-tenantsika Andriamanitra dia andeha tsy hanosy-botanana azy fa izy ary ny tsy mahafoy antsika izy efa nampanao fitoerana mihitsy mba honenany amintsika. Ry namako tombontsoa sy voninahitra lehibe tokoa ny natolotra an'Israely tamina ny manana iny tabernakely ary lehibe toy izany koa ny andraikitra ny takin'izany tamin'izy ireo toa ohatra ny asa goavana mila tsy ho vidy izany ary mety izay koa ary ny fahatsapako sy fahatsapanao ankehitriny raha mitaky an'izany amintsika koa Andriamanitra fa izao ilay nanome ny drafitra ny renana ny trano no manome toky fa hiara-iasa amin'ireo mpanao trano ary izay mahasoa azy ireo indrindra ary no omeny sy ataony dia toy izany koa Andriamanitra ilay nanome ny drafitra mba anorenana ny trano no manome toky asy ianao fa hiara-iasa amiko sy aminao ary izay mahasoa antsika indrindra no omeny sy efa karakarainy ho aso ho anao ka andeha hanolo tena manontolo ho azy sasenao. Efa hitantsika miariary teo amin'ireo lamina nanabeazana ny vahoaka voafidy fa ny fiainana mifantoka amin'Andriamanitra dia fiainana feno ary ataony izay afa-po ny faniriana rehetra efa napetrany ao am-po ary ataony izay ampitomboana ny fahaiza-manao rehetra efa nomeny dia afaka matoky koa sasenao anatin'izany fa ny lamina nabeazan'Andriamanitra sainao izay mampifantoka ny fiainantsika aminy dia fiainana feno ka ataony izany izay afa-po ny faniriantsika rehetra dia izay efa napetrany ao am-pontsika ao ary ataony izay ampitomboana ny fahaiza-manao rehetra efa nomeny sy nomeny anao ka tsy kanto loatra ve izany ry tanora sokiny namako andeha re amponina n'Andriamanitra ao amin'ny fitoerana masina izay asainy aorina ato amiko sy ao aminao amin'ny fotoana rehetra sasenao hoe andeha hanolo tena tanteraka ho azy amin'ny fotoana rehetra ihany koa dia izy
anome zay rehetra mahasoa asy anao. De mirary sabata feno fitahina ho anao ry tanorazoky ny namako a, ary mirary fiaraha-mianatra hitondra fitombona ao amin'ny Kristy ho anao indray ho amin'ny herinandro manaraka. Mandra-peona indray ary. manonona fiarabana sy firanentso anao indray zay a ry manasanao anaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany. Ao anatin'ny herinandro fahafolo isika amin'ilay lohateny hoe fanabiazana ao amin'ny aikanto sy ny siansa. Inoko fa mahalinantsika rehetra zany loha hevitra lehibe zany a. Ao anatin'ilay loha hevitra ny telo volana miresaka ny fanabiazana ary anasananao mpitiavana handray anjara mavitrika ao anatin'izany rehetra izany. Ao amin'ny salamo fahasivy folo ka ny andininy voalohany no andininy fitadidy a zay ny fankazarantsika teto a nandritra ny herinandro iny. Salamo fahasivy folo andininy voalohany, ny lanitra mitorony voninahitry'Andriamanitra ary ny abakabaka manambara ny asan'ny tanany. Ny fanehoana ny voninahitry'Andriamanitra, ny fanambarana ny asan'ny tanany no hitantsika sy vakitsika ao amin'ny natiora araka izany andininy fitadidy izany. Tamin'ny herinandro iny a dia nandray tombontsoa lehibe sika nijery a ireo famakina ny natiora amin'ny endrika kanto, amin'ny endrika tena avo lenta tao anatin'izany famoronana zay nataon'Andriamanitra izany, ary ny fitahina zay tian'Andriamanitra ho raisitsika amin'ny alalan'izany fanomezana izany. Nahita koa sika nefa ny tsikera mivaivay ataon'ny siansa sy ny fahadisoana zay mety ho ataon'ny siansa na dia everina fa isan'ny mariky ny fambonintsaina aza ny profo sientifika eo amin'ny tontolo zay manodidina antsika. Meloha ny idirantsika am'izay jeritodiky ny herinandro zay raha de fifaliana ho any manasanao a andeha iaraka ivavaka aloha isika. Arainay tsara zay any an-danitro, mideranao zahay noho ny fahalebiazanao, mideranao zahay noho ny fahendrenao, mideranao zahay noho ny famondram-ponao sy ny fitiavana seonao aminay, ary mideranao zahay satria malala tanana sy manolotra ny tsara indrindra ho anay ianao. Ankehitriny zay hianatra ny teninao, sokafy ny sainay, diovy ny fonay, ary ao ka tsapa famelan-keloka sy famelombelomana avy amin'ny fanatrehanao izahay. De mitenena fa vonina hianatra izay aminaran'i Jesosy. Amen. Ny lanitra mitorony voninahitr'Andriamanitra ary ny abakabaka manambara ny asan'ny tanany. Talanjona izao tontolo izao, na dia ireo manampaizana faratampony aza, rehefa mijery ny firindrana sy ny fifampitohizanaina eo am'ireo zavatra noforonon'Andriamanitra, ary isan'ny tena mampitola gaga ireo karazana vondron-kintana sy karazana natiora zay mifamatotra aminy amina elanelana sy afakianam-pandeha farany zay aingana, kanefa tsy misy fahadisoana ary tsy misy fifandonana. Tena mahatalanjona izany. Fa mbola mahatalanjona lavitra aloha izany ny momba antsika olombelona zay sanganasany noforonony tamin'ny fomba avo indrindra sy tsara indrindra, ary mahafinaritra mihitsy ny fanambarana amin'ny Genesis toko voalohany ndiny fahinambiroapolo fa noarin'Andriamanitra tahaky ny endriny araka ny tarehiny isika. Ny mpanao salamo ao amin'ny salamo fa 130 ka ny andiny ny faefatra ambin'ny folo dia manambara izao fiderana avo de avo izao. Salamo fa 130 ka ny andiny ny faefatra ambin'ny folo, hideranao a fa mahatahotra sy mahatalanjona ny nanaovanao a, mahagaga ny asanao ary fantatra ny fanahiko marimarina izany. Menao fa miompokevitra amin'ny mpanao salamo isika, raha tsy jery afa-tsy ny fitombon'ny zaza ao am-boka, ny fiforonany ary ny fahaterahany zay zavatra tsy misy takatra ny saitsika kanefa dia hain'Andriamanitra ny mandrindra izany, hain'Andriamanitra ny manamboatra izany ary manome voninahitra azy rehefa tonga soamantsara ilay zazakely zay nandrasana. Tahaka ny reny manara-maso ny fitombon'ny kibony am'ilay zanany ao am-boka isanandro am'ireo fivoarana mitranga eo amin'ny toe-batany, no anaran'Andriamanitra maso ihany koa antsika amin'ny atsipiriany mihitsy a ny fiainantsika tsiraray avy. Ao anatin'ny
tsikera ny siansa ny baiboly, mitsikera ny siansa ny amin'ny fiandohany zao rehetra izao zay ambarany fa tsy misy pirofo ara-tsientifika milaza ny amin'ny famoronana, kanefa ny fanambarana azo antoka sy maripotitra indrindra de zay nambara ao amin'ny genesis toko voalohany ny andininy voalohany manao hoe tamy voalohany Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Manambara amitsika fa Andriamanitra no mpamorona antsika ary Andriamanitra koa no mpamelona antsika. Andriamanitra no mitahiry ny zavatra rehetra tsy isy hidivotra araka zay nahariny azy sy nanamboarany azy. Tao anatin'ny fiaramianatra nataontsika dia nafinaritra ny fifandraisen-dahatra teo amin'ny Joba sy Andriamanitra. I Joba zay rehefa tratry ny fahoriana sy ny olana maro samy hafa izy ary namely mafy azy ny fanaintainana ny famoiza malala dia latsaka tao anatin'ny fanomezantsiny an'Andriamanitra izy. Nametra-panontaniana maro sesilany izy ary nitaky ny rariny mba ho azy. No hainoan'Andriamanitra izany teny zay nataony Joba izany ary eo amin'ny toko 7:30 amin'ny bokon'ny Joba dia mamaly any Joba Andriamanitra, mampianatra azy fa isika dia olombelona voafetra tsy mahatakatra zay halalina sy haavo zay antsakany sy andavany zany hoe faindren'Andriamanitra sy fahalebiazany zany. Ary ireo fanontaniana sesilany zay napetrak'Andriamanitra tamy Joba dia nahatonga ny Joba nahafantatra ny toerana misy azy. Ary rehefa fantany zay toerana misy azy zay dia niaiky izy, nibebaka izy ary nahatsapa fa toy antsika ihany koa vovoka sy lavenina toy ny kankana. Ary eo mason'Andriamanitra dia bitika isika, raha manoloana ny heriny dia toa tsinitsinina isika, kanefa magaga fa ny fitiavan'Andriamanitra dia miantefa amitsika tsiraray avy ary mahatonga atsika ho mbola eto am'izao fotoana izao miara-mianatra ny teniny. Ny fanaporofona sy ny fieverana fa tsy misy Andriamanitra dia ambarany soratra masina mazava sy mahitsy fa adalana izany. Ny adala no manao anakapo hoe tsy misy Andriamanitra. Ao amin'ny obolona toko voalohany ka ny andininy fahafito de milaza ny tenin'Andriamanitra fa ny fahatahorana an' Jehova no fiandohan'ny fahendrena. Ny fahatahorana an' Jehova, ny fikarohana sy ny fitadiavam-pahalalana rehetra zay mandany fisin'Andriamanitra dia mivarona makany amin'ny fahadalana avokoa ny hafaran'zany. Na de olona manandaza sy be voninahitra aza no manao lay fanambarana, na de olona manampahaizana sy tapim-pahalalana aza no manao lay fanambarana, dia mivarona makany amin'ny fahadalana mandrakariva izany rehefa mifaningotra amin'ny finoana ny tsy fisin'Andriamanitra. Raha jerentsika ny fahadisoana zay nataon'ny siansa tamy lasa zay noheverina fa tsy azoky ianina, ary rehefa misy fahadisoana mitranga dia saika iliky ny mpahay siansa any amin'ny finoana izany fahadisoana izany. Fa rehefa nijery ny pirofo zay siantifika momba ny natiora ary miorina amin'ny baiboly sy ny famoronana ataon'ny Galile isika dia miara resy lahatra aminy fa misy mpamorona tokoa izao rehetra izao, misy mitazona amin'ny tana mahery izao zavatra rehetra izao ka tsy misy miodivitra am'izay ikendrena sy tarian'ny mpamorona azy. Nandritra ny taona maro dia nino izao tontolo zao araka ny feikevitra sy ny petrakevitra nataon'ny siantifika maro fa fisaka sady tsy mihetsika ny planeta tany ary voatery miodidina azy ireo planeta hafa. Tateorina nilaza i Galile fa boribory ny tany ary akoatran'izay dia miodina amin'ny tenany izy sady miodidina ny masoandro ary tam'izany nahafana nandrefy ny ora, ny andro, ny volana, ny taona izay nitsingerina araka ny namoronan'Andriamanitra azy. Raha miverina ary amin'ny Genesisy toko voalohany sika amin'ny famoronana dia mamerimberina Andriamanitra isaky ny mahavita asa iray hoe nisy ariva, nisy maraina
andro voalohany zany faharoa fahatelo etsetra etsetra ry mpiara-mianatra namana mazava ny fanambaran'ny soratra masina mikasika ny famoronana ka na dia manao tsikera mivaivay aza ny siantifika ary mieritreritra fa manana ny rariny amin'izany dia ny baiboly no fanambarana azo itokisana indrindra mikasika ny namoronan'andriamanitra izao tontolo izao misy antony anankiroa mahatonga ny siansa alala fahamarinana maro kanefa diso hevitra tanteraka momba ny andohan'ny zavatra rehetra ny voalohany dia ny fiheverana fa tsy maintsy ao amin'ny natiora ihany ny siansa no mitady valiny rehefa mandalina momba ny zavaboary ny faharoa dia manambara ny siansa fa tsy miova ny lalan'ny natiora kanefa samy diso avokoa reo rehefa ny fiandohan'ny zavatra rehetra no resahana de hojerena lay antony voalohany mitombona ny fanambarana raha anara-maso ny fivoaran'ny rivodoza anankiray any an-dranomasina isika saingy tsy mety ary tsy misy heviny arahanazavana ny andohan'izao rehetra izao zay miatomboka amin'ny hoe tamy voalohany andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany genesisy toko voalohany ka ny andininy voalohany koa inonaro no azony siansampianarina atsika momba ny fiandohan'izao rehetra izao zay avy amin'ny hery ivelan'ny maha-olombelona kanefa mandany fisinyzany hery ambonin'ny an'olombelona izany tamin'ny famoronana ny zavatra rehetra tamin'ny alalan'ny tsy misy andriamanitra zany raha nahary ny zavatra rehetra dia tsy nisy akora fototra teo am-pelantanany fa nianga tamin'ny tsy misy izy ary tsy takatry ny saitsika sy ny fahafahana mieritreritra ananatsika izany na dia anao ezaka sy hianatra mandritra ny androm-piainantsika aza isika ao nandray ny amin'ny lalan'ny natiora zay tsy miova tombotombona ny voalaza saingy raha mamaky ny romanina toko fahadimy ny andininy fa rombiny folo sika manao hoe koa izany de taka ny dirany ota avy tamin'ny olona iray ho am'izao tontolo zao ary ny ota no nidiran'ny fahafatesana ka natratra ny olona rehetra ny fahafatesana satria samy efa nanota izy rehetra zany de manambara amitsika fa nisy zavatra tsy nitohitsony eo amin'ny natiora nisy zavatra tsy maintsy ny ova novan'ny fahotana eo amin'ny natiora ary izany rehetra izany de mampianatra atsika fa tsy afaka hitompoteny fantatra ny amin'ny tsy fiovana isika satria ny fidiran'ny fahotana teto amin'ny planeta misy antsika teo amin'ny fiainatsika dia nanjary niteraka zavatra hafa isan'izany ny fahafatesana tsy nisy fahafatesana nge talohan'ny famoronany zay naharian'andriamanitra ny zavatra rehetra ho tsara indrindra tsy tao anatin'ny drafitr'andriamanitra mihitsy ny amorona atsika mba ho kandidanny fasana ka tonga atsika hitomany hisaona hamoy reo malalantsika saingy no ny fidiran'ny fahotana tafiditra ny fahafatesana de manjary kandidanny fahafatesana isika ary zany fahorina izany dia efa nanjo reo taranaka teo alohatsika ary mbola miatra amitsika am'izao fotoana izao ary mbola hiandry ihany koa reo taranaka ho avy raha toka mbola tsy tonga jesosy hamarana izany noforatsy izany ry mpiara-mianatra namana jesosy dia tena tia antsika jesosy no mpamorona antsika izy no mpanavotra atsika ary izy ihany koa no mpamelona antsika niaky ny mpanao salamo tena mahatalanjona mahagaga tsy takatry ny saina tsy ay azavaina amin'ny fitenin'olombelona sy ny fahaizan'olombelona izany fahendrena tao amin'andriamanitra izany ary ny fanabiazana zay fitaovana anankiray omen'andriamanitra ahafahantsika mianatra ahafahantsika mitombo dia ahafahantsika manakaiky kokoa sy mikatsaka mandrakariva ny fahalalana momba azy am'izay mahampamorona mahampanavotra mahampamelona azy antsika izay asehony eo amin'ny zavaboary ny fahatsarany ary ny aikanto sy ny siansa dia maneo amin'ny ampahany na de tsy mahalaza amin'ny fahafenony izany fahendrena sy voninahitr'andriamanitra izany aza na de fa simba ny fahotana aza ny zava-maniry reo zava-mananaina hafa zay hitany masotsika de mahita atsarany tare ao anatin'izany zavatra izany isika ary reny rehetra reny de maneo fa tena mahay ary
tena endry ilay mpamorona azy reny zay tsy iza fa andriamanitra indraindray sika mijery toe zavatra anankiray amin'ny maso zay efa voafetra efa simba noho ny fahotana dia mahita zavatra ho tsika raina sika am'izany fotoana izany fa izao ny namorona ny masotsika dia tia fahatsarantare namorona fahatsarantare ary naverimberiny mihitsy tao amin'ny famoronana taony fa tsara indrindra izany ny zavatra nampalailo de zao tsy ny tsara rehetra dia mahasoa sy mendrika avokoa isan'ny tsara ohatra ny zaradaina ny edena lay nisan'ny razambentsika tao anatin'izany anefa dia ny maso zay noforon'lay pahary tena mahay teo amin'ny eva zay razambentsika dia nahita n'lay azo nandraran'andriamanitra tamin'ny fomba hafa rehefa nalefa ny fahavalo ny dokam-barotra momba n'zany azo zany dia ozy izy ny fanambaran'ny ten'andriamanitra ao amin'ny genesis toko 7:1 hitandra vehivavy fa tsara ho fihinana sady mampahatsiriritra hoendry ilay azo ka dia ny nanany ny vony ary nomeniko ny vadiny simba ny fahotana lay fijery noho ny dokam-barotra lay mpanotatra amin'ny voalohany sy mpitarika anota dia simba ny fijery ary na am'izao fotoana izao ara ny zavatra tsy tsara sy tsy mahasoa de mbola raisin'izao tontolo zao tsara sy mendrika ihany satria simba ilay fijeritsika an'zany famoronana ataon'andriamanitra izany ry mpiara-mianatra namana mbola voatahiry mandrakandroany ny fahatsarana ao anatin'ny zavatra no arian'andriamanitra na de eo aza izany fitotonganana navelan'ny fahotana izany ary ozy izy ny salamo 1:1 hoe ny lanitra mitory ny voninahitran'andriamanitra ary ny abakabaka manambara ny asan'ny tanany iara-miaiky amin'ny mpanao salamo izany fahamarinana zany ane isika ka hitondra fifaliana ho antsika ary hitondra fahalianana isan'andro san'andro amintsika tsiraray avy ihany koa handinika hatrany zany fahatsaran'andriamanitra izany ny loha hevitra zay nijery atsika tamin'nyity herinandro ity andeha hivavaka isika andriamanitra rainay tsara zay ny an-danitro saotra sy dera sy laza sy voninahitra anao tolotray ho anao satria andriamanitra lehibe andriamanitra mahagaga sy mahatalanjona andriamanitra be famondram-po sy be fitiavana ianao koa navelanao zahay hianatra ny amin'ny hakantony ny famoronana ataonao ao anatin'ny natiora tamin'ny alalany ny fiara-mianatra iny ampio zay mba hanana fijery mifanakaiky amin'ny fijerinao mitovy amin'ny fijerinao ka iombo-kevitra iombom-po ary hankatoanao tompo reto mpiara-mianatra zay nandray anjara teto androany reto aoka ho fenonao fifaliana sy ho ampitomboinao mandrakariva amin'ny fahatahorana anao de homemboninahitra ianao ary izay rehetra kosa dia ahita fiadanana zany no etaetan'ny fonay koa angatahinay sy tonononay amin'ny anaran' jesosy amen iroso amin'ny fanatazana ny fanatitry ny sekoly sabata isika zay ampatsahivana mandrakariva fa ho famitanan'ireo asa fanaparianany filazantsara filazanany fahatsaran'ny tompo any amin'ny toerana sy ny faritra zay tsy tratry ny fahafahana eo am-pelatanantsika koa hitasady anao sy ny ankonanao manoka tena sy manolotra ho am'zany asa masina izany ane ny tompo ande ao anatina feokira no anatanterantsika n'zany fotoana masina izany ivavaka ho an'ny fanatitra isika misaotra tompo noho ny tombotsoa rehetra zay nomenao ho an'ity ankonana ity ho anay le tsirairay avy ka nahafahanay nanetsika ny tananay nanokatra ny poketranay nanokatra ny posinay nanokatra ny fitehirizanay mba ho fanompona sy ho fanomezam-boninahitra nynaranao handraisanay anjara am'ireo adidy masina ambony hamonjena fanahy any amin'ny faritra sy ny toerana maro samihafany ta io zany natolotry ny tananay zany mba tsy ho araka ny akelezany fa araky ny nitahinao azy dia ahavita zavatra betsaka ho voninahitra ny anaranao amin'ny anaran' jesosy amen
de maneho fankasitrahana eram-poeran-tsaina ho anao mpanaraka ny fandarana na ny mpijery zany a na ny miaino ihany koa ny tompony hoe hanonotra ny fotoana naninao niaraka taminay teto a androany ny mpiara-miasa rehetra reo teknisianna zay manao ny ainy tsy ho zavatra tsy mikely soroka eo amin'ny fampitanany feosany sarety tokantranonao maneo fankasitrahana ihany koa manao mandra-piaino sy mandra-pijery ho amin'ny manaraka indray velomoa topoko miaravantsika rehetra natokantrano ray a natratra zao Sabata zao androantsika dia resaka manokana ny amin'ny fananana klima tovolahy roambyroapolo taona ipetera miasa ao amin'ny trano fandraisam-bahiny anankiray mandray ireo vahiny mpizahatany manatitra anazany amin'ny efitranony rehefa hitanao izy dia miaraka amin'ny akanjo fanaovany amin'izany dia mba fantatra moa inona ny zavatra mitrangamony marinina ipetera nefa dia tsy natao misakana entina anatanterahana ny andraikitra zay sahany izany klemana izany toy izany koa ny mpitsabo iray ramatoa taimby miasa ao amin'ny ministeran'ny fahasalamana izy ary ny amrihana farany ambony izy no miasa nataon'ny fomba mahazatra anazy nefa na misy aza ny ascenseur no mandeha tohatra miakatra any amin'izany rihana fiasana izany miaraka amin'ny kodiarana atosika tanana andehanany mandeha miasa zay efa nahazatra anazy teo aloha tsy natao misakana anazy ny klema zay azony no ny loza zay nahazo anazy ka lasa nalemy ny valany ambany ray manontolo fa dia nataony foana ny asa manaraikitra zay efa nahazatra anazy ny klema dia mety ho hita maso mety tsy ho hita maso koa ary maro samihafa izy ireny roa fotsy olona roa no hitantsika teo fa antapitrisany maro ny olona marana klema eo amin'izao tontolo izao ary tsy tokony ataontsika atsirambana izy ireny satria na itsika tsirairay avokoa raha dia mety manana n'izany klema izany ho an'ireny olona manana klema ireny anefany dia manana farany hitan-tsaina manokana izy ireny ohatra amin'izany zao ohatra ny Desambra izay mamaky teny amin'ny alalan'ny tanany hoentina mifanerasera amin'ny olona toy izany koa ny mona marenina izay miresaka manokana amin'ny alalan'ny tanana izay tsy vitantsika mihevitra ny tenantsika ho salama nefa tsy afaka manao izany zavatra izany izany dia tokony tsy ataontsika atsirambana ireny olona izay heverintsika fa hoe manan-klema ireny fa nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana manokana izy ireny mba hahafahany maleo tena eo amin'ny fiainany ho an'ireo izay tsy afaka manana n'izany fahafahana izany nefany dia tokony nojerevantsika manokana izy ireny amin'ny maha-kristianantsika dia tokony tsy ataontsika ambany zavatra zany ny fanampiana azy ireny ny amin'ny faharoamby folo Desambra izao no andro manokana ho an'ny olona manan-klema noho izany sika fiangonana dia tokony anana fotoana manokana mba hijerevana nyreny manan-klema izay manodidina antsika ireny mivavaka ho azy ireny manampy anazy amin'ny fomba maro samihafa toy izao ny famporisiana zay omeny ramatoa ilainy mety atsika ny fanahy masina dia mampivelatra ny fahitantsika ara-panahy ka mamela antsika hita izay tsy azony masontsika jerena na azony sofintsika renesana na azony saintsika takarina akory azy izany dia hitantsika ao amin'ny boky Somme and Daughter of God takila fa 4 amby 3 dia mirary Sabata mahafinaritra ho antsika tsirairay avy